Excellencies, ladies and gentlemen, we'll move on now to the series of official speeches. First of all, we'll have the joy of inviting the President of the Indian Ocean Games Committee and the Minister of Youth and Malagasy Sports, Mr. Alza Andre Resampa, to deliver his speech. Janareo manamboninahitra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Iroso amin'ny lateny mifandimitsika, ka anboana azy dia fifaliana ny manasa an'Andriamatoa, filohan'ny komitin'ny lalao nosy, izay minisitra tanora sy ny fanatanjahantena, andray ny fitenenana. Mangatakatsika andray amin'ny tehaka, Andriamatoa Alza Andre Resampa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar et son épouse, Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores et son épouse, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Maurice et son épouse, Son Excellence, Monsieur le Président de la République des Seychelles et son épouse, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Haute Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Comité olympique malagasy, Monsieur le Président du Conseil international des Jeux, ou KIJ, Mesdames et Messieurs les membres du KIJ, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Monsieur le gouverneur de la région d'Analamanga, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le maire de la commune urbaine d'Antananarivo, ville hôte de la 11e édition des îles de l'océan Indien, à toutes les autorités civiles et militaires de nos îles ici présentes, chers officiels, athlètes et techniciens des îles participantes, Comores, Madagascar, Maldives, Maurice, Mayotte, La Réunion et Seychelles, bonjour et bienvenue à Madagascar. Welcome to Madagascar. Ry mpanao fanatanjahantena sy atleta isika vahoaka malagasy. Miaraba antsika rehetra tonga soa eto amin'ny kianjan'ny bara tenako. Misaotra an'Andriamanitra isika tafavory eto androany miaraka makalaza amin'ny fomba manetriketrika izao fanokanana ny lanonana lalaon'ny nosy andian'ny faha 12 eto Madagasikara izao. Daty ipetraka ho tantara indray ny androany fa 15 aogositra 2024 izay andrasitsika fantelony ny lalaon'ny nosy eto amin'ny firenena malagasy. Fitiavana sy ampanetretena no andraisako fitenenana amin'izao fotoana izao ary amin'ny mafiloha ny komity mpikarakara ny lalaon'ny nosy no anaovako izany. Tsy ho hainay ny tsy isaotranareo era-po Andriamatoa filoham-pirenena filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara Andry Rajoelina sy ianao Ramatoa Première Dame Mialy Rajoelina satria raha tonga amin'izao andro lehibe izao i Madagasikara dia noho ny fitiavantsika tanindrazana fa indrindra noho ny fanampiana mafonja sy ireo toromarika manan-danja avy aminareo mivady tao anatin'ny fikarakarana ny fandraisana ny lalaon'ny nosy. Na dia fotoana fohy, heritaona sy faboana monja no nananantsika ny fikarakarana ny lalaon'ny nosy. Na dia fotoana zany ny firenena rehetra teo aloha dia tapatahotra antsika zany. Ity lalaon'ny nosy ity dia manaprofo indray fa tsy misy zavatra tsy vita rehefa mitoko tanteraka amin'Andriamanitra ary tsy misy mafy tsy laitra ny fitiava tanindrazana. Mitodika mpanajana any aminao ihany koa izahay Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernementa, misaotra anao ny amin'ny fandrindrana rehetra sy ny fanohanana anay Ministra Piay. Misaotra anareo Ministra Piay rehetra, misaotra antsika komity mpikarakara ny lalaon'ny nosy na COJI sy ireo mpandray anjara rehetra, tsy adino ihany koa ianareo rehetra mizara ny talentanareo sy ny haikantonareo ho an'ny tanindrazana. Ny lalaon'ny nosy dia tsy fifaninanana ara-panatanjahantena fotsiny ihany fa hifampizara ihany koa isika mandritra nyity lalaon'ny nosy ity ireo karazana
kolotsaina sy ay atao misy eto Madagasikara sy eto amin'ny faritry ny ranomasobe indianina. Ho taratry ny fahendrentsika ny firaisan-kinantsika ny lalao nosy andiany faha 11 ity ao anatin'ny fanohanantsika tanteraka ny ekipa sy ny atleta malagasy. Ry atleta malagasy, mpifaninana ara-panatanjahantena ihany ireo atleta mifanandrina aminareo ireo. Koa sikiny ny hery, tafio ny fahombiazana ary atsangano avo ny sainam-pirenena malagasy ka ny toe-tsaina fair play, ny firaisan-kina sy ny fifanajana no andeha ho ataontsika filamatra ao anatin'izao fifaninanana izao. Ohatra tsara ho an'ny tanora taniketrany ianareo ry atleta malagasy ary hitondra avo dia avo ny saina-pirenena malagasy.